Fifanankalozakevitra mizotra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa enonivo ny fitsarana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Io no antony ilay atrikasa izay notanterahana tao amin'ny Coco Lodge omaly latsinainy fa 7 ny volana Aogositra taona 2024 izay niarahany ireo fiarahamonim-pireneny sy ireo mpiasan'ny fitsarana eto amintsika. Tsy navela niatrika ity atrikasa fifanankalozakevitra ity ny filoha sy ny tompon'andraikitra voalohany enonivo ny fitsarana eto amintsika mba hialana amin'ny tsy fahasahina amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa. Tsy voeto Mahajanga ihany akory ny nanaovana azy ity, efa nisy tany Fort Dauphin, efa nisy koa tany Toliara. Izy ity dia resaka fihaonana amin'ny société civile, ny autorité eto an-toerana mikasika ny hoe inona ny fomba hanatsarana ny tontolon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny, izay mahatonga resabe moa zany tsy indraindray hanatsarana ny tontolon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny zany le fifanankalozakevitra ny tena marina. Io zany dia tsara mba ahafahan'le olona maneho ny heviny ary manolotra sosokevitra ihany koa mba hoentina hanatsarana an'le tontolon'ny fitsarana foana izy. Hoe mba tsy eo anatrehan'le mpitsara eo an-toerana zany no hanaovana an'le discussion. Mialatsiny aloha fa tsy ministera zahay fa Conseil supérieur de la magistrature. Hoentina ho ampitaina ao amin'ny mpitsara izay sosokevitra sy izay mba ohatrany hoe mety eritreritry le olona société civile, ny autorité atoerana dia inona ny heviny dia ho ampitaina amin'ireo mpitsara ireo mba hieritreretana eo amin'le fanatsarana foana ny tontolon'ny fitsarana. Ho raisina avy hatrany ireo sosokevitra sy ny fanamariana ary ny fanatsarana amin'ny fomba fiasa enonivon'ny fitsarana fa indrindra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa nisy ny fanaovana ity atrikasa ity tamin'ny faritra hafa fa izao kosa tonga eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ireo solotena hanao ny fanatsarana amin'izay fomba fiasa izay.